Alatsinainy favalo ny volana Martsa taona 2024 mankasitrakanao tompo lasy tompoky vavy tsy misaraka amin'ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS tonga soa atao anatin'ny fandaharana Dinika Andriamatoa Jimy Randriantsoa izay ben'ny tanàna ny commune Alasora no vahintsika atao anatin'ny fandaharana miarabanao tompoko tonga soa atao anatin'ny fandaharana Dinika. Miarabanao Germain, miaraba ihany koa ny mpijery ny fandaharana Dinika amin'ity androany ariva ny valo Martsa taona 2024 ity manaratra ihany koa miaraba ny vehivavy rehetra na tratran'izany valo Martsa izany no miaraba manokana ireo vehivavy rehetra ao amin'ny commune Alasora na tratra izany valo Martsa izany. Yaranay manana zay fiarabana ho an'ny vehivavy izay satria androany de andro natokana ho an'ny vehivavy tokoa maneran-tany izy io fa de mirary fety sambatra zany ho anareo vehivavy rehetra izay eto amin'ny fandaharana Dinika sy ny teknisianina ary ny ekipa rehetra manatontosa izao fandaharana izao fa asaina mpanajana ianao anaraka hatramin'ny farany ny adievitra izay iarahana eto teboka voalohany horesantsika angamba mahakasika an'izay satria mbola horesantsika ihany ny valo Martsa fa tiako antanina kely Andriamatoa ben'ny tanàna ny hoe tontosa tamin'ny sabotsy lasa teo iny ny tatitra zay nataon'ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko atiky Madagasikara ianao ben'ny tanàna eny amin'ny commune Alasora maheno tsara angamba ny etaetan'ireo vahoaka eny fotony na nahoana ny akony teny fotony tamin'izay tatitra nataon'ny solombavambahoaka tiky Madagasikara zay. Ny zavatra ray angambany zay ny rahantsika nahita tamin'ny sabotsy teo raha ohatra ka hoe resaka tatitra ny solombavambahoaka tiky Madagasikara de ny filaminana ny lamina ny zavatra rehetra zay natao teny amin'ny makro tanjombato na de teo aza ny atao hoe siosion-dresaka ny amin'ny hoe isy korotana sy ny sisa zay atao hoe tahotra ny tsy anomezana lalana ny solombavambahoaka anatanteraka ny tatitra mazava iny angamba fanolamina ny tatitra zay nataon'ny solombavambahoaka teny amin'ny makro tanjombato ary ny talohan'iny moa mazava ho azy raha jerevantsika de azo ambara fa nisafotofoto ihany ny raharaha satria raha tokony teny amin'ny somandrakizay no nanaovana ny tatitra dia raha iandro mialoha no naharenesana fa eny amin'ny makro tanjombato no anaovana izany tatitra izany nisavorovoro ny sain'ny olona zay teo andeha iaino zany izany tatitra ny solombavambahoaka izay. Na izany na tsy zany ary dia teo ihany koa ny atao hoe toetrandro zay nanahirana ihany satria ny maraina n'iny tena mbola avo be ny orana be dia be ny olona zay nikasa sy ny omana ny andeha hoeny nefa na izany na tsy zany rehefa nandeha tsikelikely ny zavatra rehetrarehetra de tonga tsikelikely zany ny olona teny amin'ny makro tanjombato ary raha iandro navoriana ireny olona maro be ireny zay ataoko hoe tsy ampy apahefany na apadimy kory ary ny tany fitsangatsangana ny merkesinina feno makro de azo ambara hoe tena lina ny olona ny amin'ny fianona ny tatitra ny solombavambahoaka ary nisy ihany koa nefa ireo olona zay nanaraka zany tamin'ny onjapeo mampita ny miara-manonja zay somary voahelingelina ihany reo onjapeo reo nefa tokony hoe mba nisy ny fanarahana tsaka sy andavana zany ny talitry solombavambahoaka zany tamin'ny alalan'ireo onjapeo reo ka ireo olona zany zay atao hoe tsy afaka nakeny amin'ny makro tanjombato amin'ny sabotsy teo dia mbola mangetaheta ny iaino an'izany tatitra zany ary tokony tohizana ny tatitra any amin'ny boriboritany avy sy ny distrika na alany amindreo solombavambahoaka tiako Madagasikara eo mangetaheta zany ny olona ny amin'izay tatitra ataon'ny solombavambahoaka izay. Vahoaka ny resantsika teo Andriamatoa ben'ny tanàna fa ho anao manokana amin'ny mahaben'ny tanànanao inona ny tena mahasarobidy an'izay hoe tatitra ataon'ny solombavambahoaka zay? Tadidio fa ny solombavambahoaka no mampifandray amin'ny vahoaka amindreo mpanatanteraka zany hoe ny gouvernemanta izy ireo no afaka mifampiresaka ny membre ny gouvernemanta ao anatin'ny fivorim-be ary zay ny antony mazava-dehibe ny tatitra satria izahay etỳ fotony dia mifampiresaka amindreo solombavambahoaka ireo ny amin'ny olana zay sedranay ka noho izany zavatra izany dia anisany mifanindran-dalana ny solombavambahoaka sy ny rafitry ny fotony tahaka ny ben'ny tanàna amin'izay resaka fampandrosoana zay satria atao hoe ny solombavambahoaka zany ny trait d'union mampifandray ny mpanatanteraka sy ny etỳ fotony ary izay no tena hoe
mazava-dehibe zany ny atao hoe tatitra avy any amin'ny solombambahoaka zay makaty amin'ny vahoaka afantarana marina hoe aiza ho aiza ny resaka fampandrosoana zay noresahany tamin'ny membre ny gouvernementa. Ino moa zany efa nambara tao anatin'ny fandarana miara-manonja fa hoe mitohy ny hetsika tsy mijanona ihany koa zany satria ady am'jadona satria raha jerentsika ny karatra de nisy an'izay hoe sahy ady am'jadona fa ny fandarana miara-manonja moa zany efa napita foana hoe mitohy ny fandaharana ampitana ny toromarika ho an'ireo vahoaka madinika fa ivadika loha hevitra afangambitsika andriamatoa be ny tanàna ny makasika ny resaka fitsinjaram-pahefana tiako anontaniananao satria ianao be ny tanàna eny amin'ny commune Alasora ary zavatra tsikatra satria raha mijery ety ivelany ny fomba fitantana ny fanjakana am'izao fotoana zao de resaka déconcentration raha ny fahitana azy tena mpaka any aminareo ve izay resaka hoe décentralisation effective zay indrindra fa raha ohatra hoe raha resakitsika zany hoe ho an'ny commune zay tantaninao. Ny zava-misy aloha hatreto de ny fifandraisana amin'ny fanjakana foibe dia amin'ny alalan'ny chef district sy ireo solombambahoaka voafidy ireo no tena mifanirasera amin'ny be ny tanàna amin'izao fotoana zao zany hoe ireo no mikondoa ny amin'ny hoe fanampiana anay etya fotony amin'ny resaka fampandrosoana ary mbola mamerina teo ihany hoe zava-dehibe le fifandraisana amin'ny solombambahoaka satria izy ireny ny tena tonga de mampita mivantana any amin'ny exécutif ny etaetanay fa raha ohatra ka hoe resaka décentralisation amiko angambany aloha tsy de tena mbola tena hoe raha tsy amin'ny alalan'ireo député reo ohatra tsy afaka mihitsy nanantona ministra ohatra mifampiresaka de le izy zany hatreto de ohatrakoatran'izay aloha ny fandehany resaka fampandrosoana tena hoe avy any amin'ny fanjakana de tena ilaina solombambahoaka zay ny fahitako anazy zay koa ny zava-misy ny tena marina de anjarantsika ka mijery ny hoe ohatrakoatran'izay le zava-misy raha eny amin'ny district zay misy moa na voafidy tena eny Avaradrano ao anatin'ny commune Alasora. Fa eo amin'ny resaka hoe teritery na baiko midina ohatran'izany manahoana ho an'ny commune zay tantanao indrindra fa hoe ianao be ny tanàna voafidy tamin'ny anarany antokotiko i Madagasikara. Ny amin'ny teritery aloha zay le izy hoe mifampiresaka foana zahay manana solombambahoaka tiako Madagasikara ihany koa anatin'ny district Avaradrano hatreto aloha de mifampiresaka tsara io zavatra io zany raha ohatra ka hoe jerevana amin'ny zavatra misy eny aminay tsy ho généralisena fa ny zavatra misy ao Alasora sy Avaradrano no tenenina ny fampandrosoana de miankina amin'ny rehetrarehetra ary ny fampandrosoana dia tsy tokony hanavahana na iza tokony ifandray daholo zany ny olon-drehetra na avy amin'ny atokinina izy na ny atokinina ao anatin'izay fampandrosoana izay raha ohatra le izy ka misy resaka hoe teritery na resaka fanavakavahana de efa tsy afaka ny androso anie na le district ary lasa mitanila le izy fa hatreto aloha de isoran'Andriamanitra manana ny solombambahoaka Algérie zahay ao Avaradrano zay miara-miasa ihany koa amin'ny solombambahoaka namany anankiray zay voatofidy tao anatina toko anankiray de mifampiresaka izahay am'izay ho fampandrosoana ny commune sy ny district zay ny avinay. Eny ary irosotsika ihany zay mahakasika ny resaka CLD ngamba ampifandraisiko amin'ny le resaka hoe déconcentration ataon'ny fanjakana satria raha nita ny fibaikona sy ny fitantanana ny vola rehetrarehetra de saika miainga avy any ambony avokoa raha ho an'ny eto Madagasikara zany raha ny zavatra hita sy taratra ao anatin'ny resaka hoe fitantanam-bola mpanjakana zay no resahany ho an'ny CLD manokana manahoana ny commune Alasora amin'ny fisitrahana zay resaka CLD zay inona ihany koa zavatra efa vita tao anatin'ny commune. Ny tenako moa vao heritaona zay no lany be ny tanàna ny tatana ny commune Alasora ny resaka CLD ao amin'ny district Avaradrano dia ny raha nanapaka ny be ny tanàna 9 zay ao anatin'ny district niaraka tamin'ny solombambahoaka rola ary ny chef district hoe inona zany no ho ataotsika satria izy io moa teny fampiarana arakaraka ny zava-misy eny amin'ny
commune misy anay tsirairay avy ny akamaroany commune raha tsy laza angapany ataoko hoe ny 100 ny commune ao amin'izany district anavaratra amin'izany de commune ambanivohitra avokoa zany hoe manahirana ny resaka fifandraisana ny lalana zay zava-dehibe ary lalana dia anisan'ny hoe fampandrosoana ny fahavitany izany de nanapa-kevitra zany izahay niaraka tamin'ny resolombamboaka rola niaraka ihany koa tamin'ny chef district ny vidy fitaovana pelle mécanique moa zany tsy mécanique fa pelle anankiray zany sy camion zay atao hoe anamboarana ny lalana zany ao anatin'ny district Navaratrandro zay samy misitraka zany ny commune arakaraka ny calendrier ifanarandreo commune 12 ao anatin'izany district Navaratrandro zany tahatak'izay zany no endrikendrika sy ny atao hoe fanapahan-kevitra no raisinay amin'ny resaka CLT amin'ity taona ity zany hoe atreto zany miroso tsara aloha zany hoe ny fitsinjarana am'lay izy tsy mbola tsy misy zany sakatsakana am'resaka hoe fanatanterana ny asa sy ny fanamboarana ny resaka fotodrafitrasa amin'ny alalan'ny CLT io atreto ho anareo ao anatin'ny commune ka ny atao hoe ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny ao anatin'ny commune no manapa-kevitra am'le resaka fampandrosoana hoe izaba ny lalana ho amboarina ohatra satria ny atao hoe fitaovana no nividiana fa io ihany koa no eto manana ny amin'ny hoe gazoil zay ampandehanana nireo fitaovanireo mila manana zay fahefany zay ihany koa le commune de arakaraka zany ny fahefan'ny vidin'ny commune tsirairay avy no andeha ampiasana n'io fitaovana io satria ny gazoil trohan'ny engin atao hoe chargeur ohatran'ny vidinay tao avaratrano reny misimisy ihany de arakaraka zany ny atao hoe vola miditra ihany koa anatin'le commune no misy ny fampandrosoana na de eo ary zay fitaovana zay fa efa atao hoe manamaivan-danja ihany nefa nazanona zany ary ny fanatanterahana ny asa zay gasainy tsirairay atao mahitsy be ngam ty fanontanivo ty andriamatoa ben'ny tanàna mahakasika an'izay resaka hoe fanamboarana fotodrafitra zay ihany tsy zoviana amin'ny maro ary efa mandeha vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS ny fanamboarana fotodrafitrasa toy ny sekoly tao amin'ny commune zay misy anao nanahoana ny nazahoana zay fotodrafitrasa zay nisy loharanom-bola manokana ve sa fanampiana avy tamin'ny fanjakana no nafahanareo nanatanteraka an'izay fotodrafitrasa zay mahitsy be ngamba le fanontaniako za raha ohatra ka niditra ho ben'ny tanàna efa ben'ny tanàna lefitra teo aloha ary hitako no hoe amin'ny fomba hoana no ahazoana mampandroso ny commune anankiray tsy ho ampivelively na oviana ny vola miditra ao anatin'ny kitapom-bolan'ny commune hoentina mampandroso an'izany commune izany noho izany de tsy maintsy mikarataka ny ben'ny tanàna na izy mifampiresaka amin'ny fitondram-panjakana zay tokony anampy voalohany an'ireny commune ireny na izy mifampiresaka amindreo mpiara miombonantoka ka za tamin'ny za ben'ny tanàna lefitra de nataoko antondrara ny atao hoe nanao ny partenariat public privé zany hoe ny commune Alasora aloha zany hatreto raha mavita zavatra ohatra hoe ny EPP Amboroy de ao anatin'ny resaka partenariat public privé zany hoe mpiara-miombonantoka zay efa mpiara-miasa ny commune Alasora hatram'izay no miezaka mijery ny lafiny ara-tsosialy tahaka ny fampianarana ny association zazakely zay any Grande Motte any Frantsa no namatsy vola tanteraka ny EPP ao anatin'ny commune Alasora EPP vaovao zay ao Amboro io zany hoe atreto aloha zany tsy ao amin'ny lafin'ny fampianarana de atao hoe mikarataka ny commune Alasora mba azona mampandeha araka ny tokony ho izy an'izany asa fampianarana zany satria raha ny EPP no hitanao Germain io ihany koa ny problème amin'izao fotoana zao amin'ny resaka zéro ariary satria mitaraina ireo mpampianatra frama mitaraina ny atao hoe talehan'ny sekoly maro samihafa eo amin'ny fampandehanana ny raharaha ohatra zao ao anatin'ny sekoly tsirairay zay misy anazy ireo miezaka ny commune manolo tanana arak'izay azony atao
ho fampandehanana zany asa fampianarana zany zay raisinay ho zava-dehibe mihitsy ny fampandehanana azy sy ny fanohanana ireo sekoly a zay afaka atohananay ao anatin'izany commune Lasoro zany satria tsy andeha mihitsy ny raharam-pirenena raha toa ka dondrona ny zaza malagasy de miezaka izahay a mba mijery a izay azonay atao rehetrarehetra amin'ny fonay rehetra amin'ny herinay rehetra ny ampandrosoana zany asa fampianarana ao anatin'ny commune Lasoro izany. Fa nisy ny fampanantenana zay nataon'ny filohan'ny repoblika ange Andriamatoa be ny tanàna ny hoe atao avy telo eny ny subvention na ny fanampina ny be ny tanàna manerana ny Madagasikara tamin'ny fampelezan-kevitra zay zavatra zay roa taona tsika zao a mbola tsy mipakany aminareo ve zay zavatra zay mahatonga anareo a mikarataka mitady subvention a sy famatsim-bola ahafahana manatanteraka fotodrafitrasa ho an'ny zana-bahoaka tahaka an'izay. Mazava ho azy izahay na isy ny avy roa eny ny avy telo eny zay mbola tsy nisitrahanay aloha hatreto de tsy tsahatra ihany koa zahay a ny hitady izay azonay tedavina ny kafa mba azonay mampandroso an'le commune araka ny teniko anao teo hoe ny fanjakana ny tokony hanampy voalohany an'ireny commune ireny fa hatreto aloha le avy roa eny sy ny avy telo eny a mbola tsy nisitraka zahay ary irariana angamba nisitrahanay an'izay rapitso a mba andehananay aingakaingana kokoa ny am'izany fampandrosoana ny commune zay tantaninay zany. Andriamatoa be ny tanàna manoloana an'le hoe fomba fanomezana subvention zay indrindra be dehibe reo be ny tanàna sasany indrindra fa ao anatiny atokotiko Madagasikara mitaraina amin'ny resaka subvention a avy amin'ny fanjakana hoe tsy misitraka isan'izany zao ny commune Ambotrimanjaka vao afaka omaly a ny resaka tamin'ny be ny tanàna tao atoerana fa hoe mbola tsy nahazo an'izany subvention zany manahoana ho anareo manokana zay resaka subvention zay mba mahazo misitraka an'izany ve ny commune Lasoro? Subvention amin'ny commune Lasoro misy subvention zay tonga misy subvention zay andrasana fa ho anahy manokana ho a angambany raha izany no antenaina sy andrasana eto sy ifampiandrasana eto sy ataoko hoe ifampiantsoatsoana eto a tsy andrositsika satria raha tonga ny subvention tokony andeha angakaingana kokoa raha tsy tonga ny subvention a tokony anjarako za be ny tanàna no mitady ny vahaolana hoe aiza ny lalak'izorana amin'ny fampandrosoana ny commune misy zay ny ano nataoko hoe tamin'ny fotoana propagande zay no ny fampiresana tamin'ny vahoaka hoe zao a no zavatra eritreretiko atao ary matoa ny teny an'izay a de efa mba hitako ihany lalak'izorana fa tsy andry akory a ny atao hoe fampanantenan'ny hafa fa ny fampanantenana nomeko no ampanantenaiko ny vahoaka anjarako a no mitady a izay ahatanteraka izany a na any fanjakana na any privé na iza na iza. Eny ary mazava be ngama ino fa mety betsaka ihany koa ny afapo am'izay valiteny zay fa ny fanontaniana manaraka angamba sady mamaraparandresaka sika satria miazakazaka be ny fotoanantsika eo am'le resaka fampidiran-ketra ho an'ny commune Lasoro satria maromaro ny commune no nitaraina tao indrindra fa taoriny ny fandalovan'ny Covid-19 na ny valanaretina fiboana iny nanahoana ny fomba fandoavana ny karaman'ny mpiasa tao amin'ny commune Lasoro ina ihany koa ny zavatra nataonareo zany mba nafahana nampiaina ny fampandehanan-draharaha tao anatin'ny commune satria misy ireo commune sasany Andriamatoa be ny tanàna tsy afenanao fa taraina mihitsy hoe natramina taratasy aza nanahirana tao anatin'izay borony commune zay. Isaoran'Andriamanitra aloha ny commune Lasoro hatram'izay ny tantana koa de nalokarama foana ary ara-potoana lasa aloha raha indraindray a tao anatin'ireny Covid-19 reny io fahaizana mitantana sy fahaizana mitsinjo lavitra ho anay a ny fidiram-bola ao anatin'ny commune Lasoro aloha raha ohatra ka hoe ny etratrano sy ny etratany a de azo ambara hoe tsy ampy 300 akory ny tany etraniditra tao anatin'ny commune Lasoro tamin'ny taona 24 iny fa na izany naty zany a dia mba nisy zany ny fidiran'ny vola tany amin'ny sehatra hafa ohatra hoe tao anatin'ny droit du voirie ao anatin'ny permis de construire zany a sy ireo any amin'ny resaka état civil sy ireo service rehetra zany zay nomen'ny commune Lasoro ny sitran'ireo mpanjifa tao amin'ny commune Lasoro de mba nahafahana zany a ny hetsika sy nahafahana ihany koa natanteraka
ireo asa maro a zay nitanterahanay tamin'iny roapolo sy roa arivo iny zay tena mafy a satria tadidio tsara fa tsy hoe akory hoe nikatona ny commune de tsy niasa zahay tao na tsy nampiasa na tsy nisy vola nivoaka fa tamin'iny ary tena mafy satria nisy foana ny fivoahana ny fanetanana ny olona sy ny sisa rehetra ny fampiasana nireo mpiasan'ny commune Lasora mba tena hoe anetana ny olona mba hanaja ny amiana ara-pahasalamana de nataonay zany a fa isoran'Andriamanitra tsy mba anisan'ireo commune aloha zay a hoe nanana fahasahiranana teo amin'ny atao hoe vola nentina nampiodina an'izany commune Lasora zany. Eny ary mahakasika an'izay indrindra satria androany a zao naheno an'ny ramatoavatinao resaka tsara tao anatin'ny kabaro hoe miralenta omena toerana ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny fitantana satria valomaro rahateo androany manao zay zavatra zay ho an'ny commune Lasora petraka ve ny miralenta eo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy ao anatin'izay commune Lasora zay. Iny tompoko tena mipetraka de mipetraka miralenta na de atao aza hoe mibeny tanana lefitra rolao amin'ny commune Lasora dia lehilahy fa misy ihany koa vehivavy a anankiroa zay chef de service ao anatin'izany commune Lasora zany ary ny enimpolo isan-jato ny mpiasan'ny commune Lasora dia vehivavy avokoa zay manatanteraka ireo asa sitrahan'ireo mpisitraka an'izany asa ataon'ny commune Lasora izay mipetraka ny miralenta ao anatin'izany commune Lasora zany ary anisan'ny makany amin'ny resaka atao hoe fanomezan-danja na fiahina angambany marimarina kokoa an'ireo vehivavy ireo zahay a zay mpiara-miasa aminay ao anatin'ny commune Lasora anisan'izany efa mba mihevitra zao zahay hoe mba amin'ny fomba ahoana no anananay ohatra trano fampinonoana ho an'ireny ahoana ny anananay ohatra hoe mba salle manokana ho an'ireo vehivavy tonga fotoana ao anatin'ny fanatanterahana ny asany zany rehetrarehetra zany de efa mba saina ny amin'ny hoe amezana sehatra ny vehivavy a eo amin'izay asa fanatanterahana ny asa amin'ny fampandrosoana ny commune izay. Fantaniko farany angamba ty eo amin'izay resaka commune zay aloha nivadiako amina fanontaniana avy amin'ireo mpanaraka ny fandaharana de ny hoe inona tena zavatra tsapan'Andriamatoa Jimmy Randriantsoa izay ben'ny tanàn'ny commune Lasora eo amin'ny resaka fitantanana commune zany hoe sakana ho an'ny fitantanana commune Lasora sy ny fanatanterahana ny tetan'ny vahoaka inona zany tena olana ny olana ny tsy fahampino eto manana zay tena olana goavana nefa aloha tsy ahasakana araka ny voalazako teo hoe ny vola zay miditra ao anatin'io kitapom-bola ny commune io a de tsy ho ampinoviana ahafahanao a mieritreritra ny anatanterahana an'ireo asa fampandrosoana zay eritreretinao a ho atao anatin'le commune. Ny faharoa manarakarak'izay ihany koa dia eo amin'ny resaka ataoko hoe fiara-miasa amin'ny fokontany satria somary manahirana ihany le communication eo amin'ny fokontany sy ny commune indraindray raha ohatra ka misy zavatra zay tiany ho tanterahana satria ny fokontany moa zany tsy eo ambany fiahin'ny ben'ny tanàna fa eo ambany fiahin'ny chef district de misy somary ataoko hoe indraindray a fingapingana ara-politika satria mazava ho azy misy ny sefim-pokotany zay atao hoe metsara velatsingany tena maromarina kokoa mitsika amin'ny ben'ny tanàna fa saingy rehefa eny fotony a ny sasatsasany de zavatra hafa no ataony zavatra hafa no aparitany anisan'ny misakana ny fampandrosoana tiana hoentina eo amin'ny commune izany zay angamba ny zavatra anankiroa zay tena hoe sakana be de be a raha ohatra ka hoe resaka fampandrosoana ny commune aloha no hitako hatreto. Eny ary fantaniana avy amin'ny hampanaraka ny fandarana ty Andriamatoa ben'ny tanàna na nahoana hono ny toy n'ilay raharaha rova teny amin'ny commune zay andidinao teny Lasora. Ny raharaha eny Ambohitrandrenanahary nisy ny fandraisana andraikitra aloha hatramin'ny voalohany zay nataonay a ary mbola mitohy izany fandraisana andraikitra izany. Ny toy an'iny zany a dia ny tamin'ny telo herinandro lasa teo zahay niaraka namboly hazo tamindreo taranaky Andriamanantany teny amin'ny rova eny Ambohitrandrenanahary moa zany mazava ho azy
ny ezaka foana ny commune na mpiantso ny andaniny sy ny ankilany ny amin'ny tedavana marimaritra iraisana hoe amin'ny fomba hoana no anaovana zany no avy namboatrandrenanahary satria amboatrandrenanahary am'izao fotoan'izao de tendrombohatra tendrombohatra zay atao hoe tsisy nininna bozaka kininina no eny a de mpiandromby a no miaina eny a miaraka amindreo olona zay tongeny manasina indraindray ny tanàna nefa mihitatra ary alasora dia akaiky indrindra ny tanàna n'Antananarivo renivohitra raha manome permis de construire any amin'ny 300 taona any ny commune Alasora zany hoe raha mihitatra izay tanàna izay de tsy maintsy hitatra eny tapony tendrombohatra zany tahaka namboatrandrenanahary de ny fampiresaka izahay ny amin'ny hoe izy aby mivakoka tokony ho arovana eny amin'io amboatrandrenanahary io iza no tany tokony hisokatra amin'ny resaka fanajariana de atreto aloha zany de ao anatin'izay fifampiresahan'izay zahay miaraka amindreo taranaka andriamanina ny tany sy izay tompony tany rehetra eny amin'io vohitra amboatrandrenanahary io eny ary makasitraka anao andre matobe ny tanàna nanaiky ny fanasana tatao anatin'ity fandaharana ity teny fohy avy aminao ho an'ny vahoaka malagasy izay mandray atsika am'izao voalohanteny angambany aloha ny famaranana de ny fisaorana anareo atao amin'ny MPS zay nanasa tamin'ity fandaharana dinika androany ity voalohany ny fivahinianako eto amin'ity plateau ny MPS ty ao anatin'izany fandaharana dinika izany ny faharoa dia ho an'ny rehetrarehetra ho an'ny vahoaka malagasy raha ohatra ka hoe resaka politika amin'ny akapobeany no jerevana ny zava-misy eto amintsika amin'izao fotoan'izao dia miditra ao anatin'ny fianarana demokrasiatsika raha ohatra ka oharina amin'ireo firenena matanjaka tandrefantsika de azo ambara fa tena marefo ny demokrasia misy eto amintsika eto tadidio tsara fa raha ohatra ka raisitsika ny tany zay nanjanaka atsika Frantsa ny flou Macron na ireo mpanao politika zay misehatra amin'ny raha politika any na ny mpanohatra na ny mpitondra dia voarabiraby isan'andro amina fandaharana maro samihafa amin'ny hainao manjery zay misy any zay angambany tsy zoviana amintsika aty satria itsika dia mahazo ny reny canal plus ny sisy reny za manokana zany eto de miteny amintsika rehetra hoe ao anatin'ny fifanajana no anaovana politika ary tokony fampiaino fa tsy tokony isa zany ny atao hoe satria zahay eo amin'ny fitondrana de zay ny matanjaka na satria anareo mpanohatra de hoenjehanareo zay tsy tokony ho zay le izy fa zavatra anakoroa mifamenondreo ary ny atokotiko Madagasikara de mana tanteraka atsaka sy andavany ny asa zay nomeny lalam-panorenana azy de ny asa fanoerana ka amiko manokana angambany tokony atao ampanajana raisina ampanajana izany resaka fanoerana izany ary tokony hojerevana ny zavatra nisy tamin'ny sabotsy teo hoe rehefa maneho hevitra ny mpanohatra zany hoe nanao tatitra ny solombam-bahoaka de nanao tatitra ampanajana tao anatin'ny filaminana tanteraka de izay tokony ho raisina hoe ay rehefa manao tatitra ampilaminana sy tsy misy korotana inona moa zany no manakana fa de alao enona aleo andeha ilamina le izy de ampanajana tanteraka ihany koa tahaka ny tamin'ny sabotsy ny tokony hanaovana anazy hoe ireo atao hoe mpitandro filaminana zay miaro ny vahoaka sy ny fananana miaro vahoaka sy ny fananana izy tamin'iny sabotsy iny maninona raha atao ohatran'iny le izy de ho an'ny mpanohatra de mandeha izy miaino ny solombam-bahoaka ho an'ny olona mpitondra fitondrana ihany koa de tahaka zay angapany hoe miaino ny fitondrana izy misy ny fandarana akoatra ny miara-manonja zay atao hoe demokrasia tanteraka zay misy miaino tahaka ny miara-manonja fa amiko manokana zany tokony ifanaja tahaka ny zavatra misy any ivelany ary tokony andray lesontsika rehetrarehetra eo amin'izay hoe fikojakojana na ny hoe fianarana ny demokrasia atao anatin'ny tany repoblikan'ny Madagasikara zay makasitraka tompoko mafonja de mafonja zany afatra zany Andriamatoa be ny tanàna fa de mamerina trany ny fankasitrahana anao nanaiky ny fanasana arak'izay voalazanao zay hoe
voalohany nivainiananao teto amin'ny fandarana dinika ity androany ity mankasitraka anao tsy nandahan' zay fanasany zay isaorany ianao mpijery ny aino tamin'ny alalan'ny onjam-peo ihany koa nanaraka hatramin'ny farany izao ady hevitra izao mankasitraka ny teknisianina azadiny fa misy foana ny famerenana ny fandarantsika eto amin'ity aino manjery ity veloma tompoko